Ndraindray ianao rehefa mahita ny fahorian'ilay ankizy a dia lasa saina mihitsy ndraindray mieritreritra hoe tsy maintsy hoe zay foana ve le izy amin'ireto le mpampiditra mpiasa, mpanao recrutement sy ny sisa reto, hoe hitady asa zany le ankizy dia hiditra hiasa ao amin'ny toeram-piasana dia mandoha vola be zay vao tafiditra, tsy fananana vola mahatonga le olona le ankizy hivoaka an-trano andeha hiasa dia rehefa tonga eo am-bavahady indray dia mandoha vola be amin'ilay tompony andraikitra ao anatiny zay vao tafiditra miasa ao amin'ilay orinasa. Fa nga moa ilay tompony andraikitra tsy efa mandray karama any amin'ilay mpampiasa e. Dia mbola le olona tsy manana indray, le mahantsa indray mbola volosana. Indrindra moa le resaka hoe recrutement international, le ataon'ireto le mpisoloky sy le mpisandoka efa tsy hitanao zay anaovana anazy. Betsaka ny voafitaka le mpisoloky sy le mpisandoka, le arinaky any anaty tambazotra any, makamaka vola amin'ilay ankizy te hiasa. Le ankizy moa tsy mahafantatra fa dia manaiky dia mandondoha vola fatany eto sy eroa, ohatra ho vola atsipy eny am-baravarakely. Reny efa tsy hita zay anaovana azy, maika koa manao ny ataony le tompona ndraiky rehefa tena mba misy hoe tolotsasa tena izy dia le ataon'le tompona ndraikitra tsy mi-accepter an'le demandin'le ankizy mihitsy raha tsy mandoha vola be. Na dia tena hita hoe io ankizy io tena hoe le critère mifanaraka amin'le tadiavin'ny mpampiasa dia tsy raisiny io ankizy io raha tsy misy vola be mihitsy eo hoe ity vola avy any amin'ilay ankizy zay vao acceptena aingana dia aingana ny dossier ny demandin'ilay ankizy. Le tompona andraikitra ao anatiny ny manao an'izany zavatra zany. Io tompona andraikitra io nefa dia efa mikarama io. Izy efa mikarama indray mbola maka vola amin'ilay olona te hikarama. Tena hoe zay ve zany le nangalana an'le fahefana? Indraindray ianao mieritreritra hoe naninona re Andriamanitra tsy zany natao teo amin'ny toerana io? Indraindray mba voavalinao ihany le fanontaniana hoe ianao anie efa tena mba miezaka manao zay azonao atao, manampy an'ireo ankizy ireo, manampy an'ireo tanora ireo. Betsaka ireo hoe mitady asa le ankizy dia manao zay azonao atao ianao hoe rehefa mba mahita ianao dia miteny an'ilay ankizy hoe ity misy, dia efa mba manome toromarika hoe izao ny ahafantaranao hoe tena izy io na tsy tena izy. Indraindray ianao tena hoe misy fotoana hoe tena ara-dalàna le izy fa mitaraina zany le ankizy hoe mila vola be an'izao, mila an'izao, mila, dia misy fotoana ianao tena hoe manampy mihitsy ara. Miala tsiny ampanetsetena ny tenenana an'izany manampy an'ilay ankizy ianao hoe raha zay ny atafavoakan'io olona io dia ampio io olona io, satria mba marary ny fonao hoe raha ianao ny eo amin'ny plasy tahaka an'izany dia mba marary ny fonao. Fa hoe tsy vita tsy marary mihitsy ve fon'reto le mpanao recrutement reto, le tompona andraikitra reto? Tena hoe mamy aminareo ve le andray an'le atsembohan'le olona hoe misasatra le olona dia mamy ve zany mandray an'le volan'le ankizy? Fijaliana ho anazy ny tady an'iny 1 million iny na iny 1,5 million na iny 3 millions iny. Ny sasany moa 27 millions 30. Fijaliana ho anazy ny tady an'iny fa mba te hiasa izy. Miditra miasa any amin'izao ny France ianao mandoha 600 000. Dia mahafinaritra anao ve nihinana an'iny tsy ataoko hoe alahelo. Mety alahelo tsy miloaka iny fa vao mainka mangidy lavitra ary iny noho ny hoe nangalarinao le 600 000 noho iny ary efa mafy nangalarinao 600 000 dia mitely alahelo n'olona ianao dia le zanaka koa fa hananao ampitelomanao alahelon'olona.
tele manao alahelon'olona maika fa hoe alahelo tsy miloka tao am-pony lay ankizy hoe le ankizy te hiasa de angalano 600 000 le ankizy mba ho recruté. Izay ve ny tena mahafinaritra anao noho n'le hoe nanao soa ny raisinao le ankizy de fisaorana sy tsodrano no atoditsy le ankizy anao. Misaotra betsaka tompo tahian'Andriamanitra ianao sy ny ankohonanao. Tsy aleo mamy ane zany hoe nahazo fisaorana sy tsodrano ianao tamin'le olona hoe tahian'Andriamanitra ny taranakao, tahian'Andriamanitra ny ankohonanao. Noho n'le hoe raisinao le vola, mety hisaotra ihany le olona. Raisinao le vola fa tsarovo hoe fanararao tapahefana. Ndraindray ianao tena miteny hoe raha zany mba teo amin'ny toeran'le tompon'andraikitra, mamy amiko zany mandray fisaorana zany noho n'le mandray vola. De mety hiteny ianao hoe satria ianao tsy eo amin'ny toerana de miteny an'izany. Ie, tsy eo amin'ny toerana de miteny an'izany fa tsy eo amin'ny toerana ary mahavita manampy an'ireo ankizy ireo na de ny ara-bola azy. Betsaka ireo ankizy nampianareo misy efa tonga ohatra hoe tonga tia Maurice mihitsy le ankizy. Tsy mamaly soa anao le ankizy ianao koa tsy mitady tambony. Betsaka ary izy hoe tonga ty izy de miavinavina aminao. Mety hoe mahatonga azy miavinavina, mety hoe matahotra izy sao de ho takinao le valisoa, nefa ianao tsy hitady an'izany ianao de ianao koa mba micomprendre de mampiseho hoe zangy tsy hitaky an'iny. Misy moa sasany hoe tonga teto izy de mitaraina aminao hoe miala tsiny ampanetsetena. Mety mahenao ty vidéo ty koa nareo amin'izay fotoana izay, afatra ho anareo. Tonga teto de le nitaraina hoe mba sauveo aloha fa mbola tsy nandray vola. Be dia be nareo ny hatran'izany de ny sauvena. Lasa ny fotoana niavonavona ianareo. Ny sasany mibloqué, ny sasany miavonavona tsisy hoe ahoana tsisy. Zako nefa tsy mitady hoe honery le zavatra sy ny sisa fa de hoe micomprendre. Tiako tenenina hoe mbola mahantra ary mbola tsy eo amin'ny toerana manao zay kely azo atao rehetrarehetra hanampiana an'ireo ankizy ireo. Maika fa hoe tonga eo amin'ny toerana ve de andeha hanararoatra ny fahefana. 20 taona zay 20 taona zay raika amby 20 taona no niterahako ny zanako fa efa mivoady tsy ampidirako alahelon'olona sy vola azo amin'ny tsirariny sy amin'ny fanarako tapahefana ao ankibon-janako de tazomiko zay zavatra zay zany zavatra mba angatahako aminareo mpanao recrutement reo, nareo recruteur, nareo tompon'andraikitra, tsy le mpitantara, tsy le patron fa ianareo tompon'andraikitra eo ambanin'le patron. Aza rarotina le ankizy. Tsara lavitra ny mandray fisaorana noho ny mandray vola reto. Tsara ny mandray fisaorana raha tsodrano noho ny mandray vola. Fa na ny zanakao raha mandeha ho azy zany ny fiainany, tafita ho azy. Tsy hoe tafita ho azy hoe inona fotsiny hoe misosa fotsiny ny zavatra rehetrarehetra. Lasa tahian'Andriamanitra, lasa hienjy, tafita fianarana sy ny sisa rehetrarehetra. Salama. Alao mandray fisaorana zay mba afatra aminareo recruteur tompon'andraikitra. Zay fa miala tsiny iala tsiny amin'ny fanandratantena sy ny fireharehana hifonana. Iala tsiny koa raha maherihery le fitria. Mirahatra soa antsika